Arak'le introduction kely nataoko tamin'ilay vidéo farany iny de androanitsika hiresaka am'ireo tolo-dalàna anankiroa zay naroson'ny représentative anankiroa zany zay mety hanana impact be am'resaka fifindramonina aty USA zany. De nolazaiko ihany koa fa hoe anankiroa samy hafa le izy ny anankiray de hanana impact ratsy ho an'ny fifindramonina de ny anankiray hanana impact positif tsara ho an'ny fifindramonina aty États-Unis zany. Ny androany le impact tsara zany no ho resahantsika. De io tolo-dalàna io de efa naroson'ny représentative Salazar avy any Florida zany tamin'ny 2023 fa niezaka nandroso anazy tao amin'ny House of Representative izy de am'zao fotoana zao izy miezaka mandroso anazy indray de efa tonga any amin'ny potsofin'ny filoha amerikana am'zao fotoana zao le izy. De mahatsara an'ity tolo-dalàna ity de avy amina républicain le izy de matetika moa zany ny antoko demokrata no tena miezaka mafy ny hanatsotsotra sy ny hanamoramora ny fifindramonina aty États-Unis. Efa 100 taona zay tsy nisy réforme zany ny resaka immigration taty fa ty anankiray zay natolotsy ny représentative Maria Salazar avy any Florida ty no anisany anankiray izay mety raha ohatra ka mi-passe zany de mety hanova be an'ny resaka immigration, hanova am'le izy amin'ny endrika pozitiva zany. De zay no tena maha-zava-dehibe anazy. Be da be ny zavatra resahany ao fa ohatra ka te hamaky an'le izy hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ianao de alefako ao amin'ny commentaire ao lien misy an'le izy fa ny zavatra tena hoe mahakasika antsika indrindra antsika izay andeha hianatra hiasa aty États-Unis avy any Madagasikara no voaboasany eto zany. This video is for informational and educational purposes only. I am not an immigration attorney or a government official. The views shared here are based on publicly available news and personal interpretation. For legal advice or visa-related concerns, please contact a qualified immigration lawyer or the official U.S. Immigration Services. Le tolo-dalàna narosony zany de natsoiny hoe Dignity Act zany de manamora ny fifindramonina aty États-Unis zany no tiana tanjon'ilay lalàna. Ohatra fotsiny hoe manena ny fiandrasana ny process rehetrarehetra amin'ny green card satria misy karazan'olona arakaraka ny kategorian'le green card anaovanao application miandry 10 taona, 20 taona vao anjaranao zany no processevina an'ilay izy. De andeha par étape tsy resaka momba an'le izy rehetrarehetra tsika fa misy point vitsivitsy izay tena mahakasika ny atsika malagasy na tsy hoe tsika malagasy irery ihany fa itsika zay avy any ivelan'ny États-Unis mankaty États-Unis zany. De ny voalohany de hoe manena an'ilay fiandrasana zany antsoin'jareo hoe backlog moa zany le izy. Ny titre be an'le izy de teneniny hoe manao mise à jour ny lalàn'ny fifindramonina aty États-Unis zany sy manena ny backlog zany. Le backlog de be da be ny olona manao application amina kategoriana visa anankiray nefa ny availability ana visa anankiray vitsy. De misy karazan'olona ohatra zao raha ao amin'ny kategoria family based ohatrany de mbola misy sous-catégorie raha ohatra zao hoe immediate family de somary tsy de lava arakaraka ny firenena misy anao. Misy olona miandry 4 taona. Raha ohatra zany zao hoe ianao hoe exemple kely hoe manana zanaka na manana ray aman-dreny, ireny immediate family. Fa ny tsy immediate family matetika miandry any amin'ny 4 taona, 10 taona, 20 taona any ohatrany hoe manana anabavy na manana anadàna, rahalahy na rahavavy
De reny ny olona efa niandry 14 taona ozy izy de tokony efa mahazo green card am'izao fotoana izao. De reny karazany reny zany ho ampidinina ny backlog zany. Zany hoe tokony mahazo fahefana ny manam-pahefana mikarakara an'ireny green card reny ampandroso an'ilay kesin'le olona zany mba ahafahany zareo mahazo an'ilay green card tokony ho azony zareo 14 taona lasa. De ny faharoa mampiakatra an'ilay CAP zany. Am'izao fotoana izao de ny pourcentage-na firenena anankiray afaka mahazo green card zany de 7%. Ohatra zany zao hoe amin'ny année fiscale anankiray Madagasikara 7% ihany ny ananany, zany hoe ny olona rehetrarehetra avy any Madagasikara manao application green card zany de tsy mihoatra ny 7%. De ilay tolo-dalàna iresahantsika io de miteny hoe tokony ampiakarina 15% zany ny CAP-na visa tokony ho azon'ny firenena anankiray. Ny tena mazava-dehibe an'izay raha ohatra zao hoe misy olona anankiray ohatra ny hoe voasarika amin'ny green card ohatra nanao devis loterie izy de ny case number-ny any amin'ny ambonimbony any, de ny chance an'izay olona izay zany kely kokoa satria mety efa case number efa ohatrany hoe case number-ny ohatrany hoe le CAP ohatra 7% de ny olona voarakitra ao anatin'le CAP ohatrany hoe 1200, raha vao 1201 zany case number-ny de mety tsy hanana fahafahana, tsy hanana an'izay chance zay ho atao interview akory le olona de tsy mahazo green card zany. Zany hoe lasa betsaka zany ny olona afaka manao application green card raha ohatra hoe miakatra io CAP io miakatra 15%. Zay elanelana 7% 15% zay tena hoe elanelana be de manampy antsika, manampy an'ireo olona rehetrarehetra manao application zany zay. De ny fahatelo de ho antsika mpianatra, indrindra itsika zay manao PhD. Zay koa zany mety manosika antsika rehetrarehetra zay avy any amin'ny firenen-kafa mba hanao PhD indrindraindrindra ho an'ireo manana focus amin'ny STEM major zany, science, teknôlôjia, engineering sy math. De le am'izao fotoana izao zany mbola tsy eligible amin'ny O-visa ny olona manana PhD. Le O-visa de ho an'ireo olona zay manana tena hoe talenta extraordinaire zany ohatrany hoe olona tena mahay manao art tsisy zany hoe ny talentany zany tena hafa raha samy olona mihitsy zany. De ty proposition aloha ty miteny hoe ny olona manana PhD amin'io STEM io zany de tokony ho eligible amina O-visa. Raha manana O-visa ianao zany de moramora kokoa aminao manao application green card rehefa avy eo sady mana-proof amin'ny mpampiasa iny hoe olona tena ilaina ianao amin'ny fiarahamonina, ilaina ianao amin'ny ekônomia amerikanina sy ny sisa sy ny sisa. De zay ny momba ny resaka PhD iny tian'zareo anana olona manana traikefa zany zay zany moa zany le réforme tian'zareo atao hoe olona mba manana diplôma, manana i-contribuer amin'ny fiarahamonina amerikanina. De manaraka de le resaka mbola mitovitovy amin'le CAP na visa teo ihany fa am'izao fotoana izao zany raha ohatra za zao ohatra ny hoe manao application green card de ny isan'ny misy CAP zany le izy de ny vady aman-janako ataon'zareo compte eo anatin'le izy. Za zany le main applicant ohatrany de mbola isain'zareo anatin'le CAP le CAP-na green card ny isan'ny vady aman-janako. De ny réforme ho ataon'zareo hoe tsy tokony ho ampidirinao ao anatin'io CAP io ny derivative. Derivative zany raha ohatra hoe za ny main applicant de ny olona manao application miaraka amiko derivative daholo.
dia tsy tokony atao isaina ao anatin'io CAP io zany ny derivative na main applicant. Tena manampy be zay satria lasa be da be ny isana green card available au lieu de hoe isaina ao anatin'io daholo ny rehetrarehetra zany dia lasa feno lasa mitombo indray le backlog no resahantsika tany aloha tany. Dia manaraka dia resaka OPT. Somary tsy dia tsara nefa maneho hoe zavatra pozitiva ho antsika international students zany. Ny sosokevitra ao anatin'ity proposition de loi ty dia ny zareo hoe tokony ho ampidirina ao anatin'ny FICA ny international student. Amin'izao fotoana izao rehefa manao OPT ny ankizy, zany hoe manao an'ilay optional practical training zany afaka miasa amina orinasa iray dia tsy mandoa taxe amin'ny FICA zany. Io FICA io dia resaka any amin'ny social security sy medicare zany hoe mila mandray anjara mi-contribuer amin'ireny zany ny olona izay miasa rehetrarehetra aty États-Unis. Fa ny international student zareo tsy ao anatin'izay jurisdiction zay dia ny tianjareo atao hoe mila mi-contribuer ao anatin'ny io taxe io zany ny international student rehetrarehetra. Mahatsara anazy efa any anaty système-tsika dia raha io zany no mipasy dia ireo rehetrarehetra teneniko teo ireo lany ao daholo dia efa hita any anaty système-tsika hoe mi-contribuer amin'ny économie américaine satria anisany anankiray zay na dia hoe efa mi-contribuer ary tsika dia manatsara zavatra zay. Zany hoe somary miala vola kely any amin'ny paositsika zany fa manatsara ny zavatra, mampitombo kokoa ny chance antsika mety hazo an'ilay permanent residency. Dia ny manaraka mbola resaka international student ihany. Ny sosokevitra ataon'zareo hoe ao anatin'ity proposition de loi ty zany hoe tokony atao dual intent ny fangalana visa any amin'ny ambasady. Inona no tian'zareo tenenina amin'izay rehetrarehetra zay? Amin'izao fotoana izao rehefa maka visa ao amin'ny ambasady ianao dia single intent le izy. Inona le single intent? Le single intent dia hoe mila porofonao amin'ny ambasady amina visa officer zany hoe rehefa vita ny fianaranao dia tsy maintsy miverina any amin'ny toerana misy anao ianao. Amin'ny cas-tsika zany dia hoe tsy maintsy miverina any Madagasikara. Fa ity lalàna ity dia tena hoe tsara be, tsy manasarotra ny fangalana visa ao amin'ny ambasady. Rehefa voaporofonao fa tsy terroriste ianao tsy hanao zavatra ratsy aty États-Unis dia mety foana. Dia tsy voatery miteny ianao hoe hijanona aty Amerika na hoe hiverina, izay le dual intent zany hoe afaka miteny ianao hoe rehefa vita ny fianarako dia mba haka expérience any tia mba hanorina fiainana sy ny sisa sy ny sisa. Izay ilay mahatsara an'ilay dual intent zany. Dia ny farany dia tia moa zany général be. Amin'izao fotoana izao misy departementa maromaro zany misehatra amin'ny resaka immigration io ny work authorization, ny USCIS dia ny Department of Labor zany DOL. Dia ireo nefa matetika ny communication entre samy zareo zany tsy dia mipasy loatra. Dia tia hanamboatra système zareo hoe hanatsarana an'io zany dia hoe rehefa manao, satria raha ohatra zao ianao miasa no nahazoanao green card ohatra nahazoanao le permanent residency dia ny application anao aloha mandalo any amin'ny DOL zany, Department of Labor. Dia rehefa vita zay makany amin'ny USCIS. Ao amin'ny USCIS nefany misy karazana departementa be da be, mandalo work authorization aloha dia izay vao tena mahazo an'ilay antsointsika hoe green card as permanent residency. Dia ny kahan'ny olona anankiray zany mandalo departementa maro zany. Dia indraindray le izy ohatra ny hoe tokony efa fahelevana le anankiray fa tsy maintsy miandry an'le anankiray dia hanatsara an'izay zany no tian'zareo atao amin'ity point farany teneniko ity. Dia zay enganeka hipasy ity proposition na loi ity satria manatsara ny immigration, fifindramonina
ho an'ny olona efa aty sy ho an'ny olona voaka aty zany. De engane mba ty anankiray ty no mipasy fa tsy le anankiray zahay ho resahako amin'ny video manaraka. Zay ary fa de maso to.